Faly miarabantsika rehetra, misy fa salama tsara daholo. Androany tsika dia resaka mahakasika ny Madagasikara toy ny mahazatra. Fanontaniana mipetraka, angamba efa hentsika ety fa nahita valiny za, valiny fandinihana izay nataoko dia ifampizarako amintsika dia itsika no mitsara hoe ahoana izany hevitra aroson'ity namantsika ity zany. Satria ny tenako dia mandinika, lasa foana ny eritreritro isan'andro hoe ahoana ity Madagasikara ity, ahoana ireto malagasy mpiray tanindrazana amiko reto izay mangetaeta fiovana, izay mangetaeta izany atao hoe fandrosoana izany hatramin'izay ka hatramin'izao, kanefa dia fahadisom-panantenana foana no misy azo avy amin'ireo mpitondra ny fandimby hatramin'izay. Misy ny mpitondra sasany izay mitondra fanovana hita taratra ny ampanka tanteraka tany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy, fa nisy ihany koa ireo mpitondra sasany izay nandetika tanteraka ny Madagasikara ity ka misy valiny fandinihana izay nataoko ity, angamba mety hitondra fanovana raha toa ka tanteraka. Fandriako ny hitan'ny Madagasikara izany, fandriako ny hitan'ny malagasy mpiray tanindrazana amiko, hanina fahafana, vidim-piainana toy ireo firenena hafa ohatra Maroc, ohatra Senegal. Anisany efa lasa lavitra zany amin'ny atao hoe fandrosoana, teknolojia, infrastructure, tena hoe efa lasa lavitra ny zareo. Na i Comoro aza ilay nosy kely ao ampitantsika dia efa lasa lavitra. Ny malagasy maro anisa te hiondrana hankany Comore, mampalahelo zany zavatra zany sady mamenatra. Ny malagasy andeha hiondrana hankany Comore tsy omena tsiny satria mijaly eto Madagasikara, fahoriana eto. Maninona moa ny fahoriana? Ekeko fa be dia be ireo malagasy manan-katao, manana villa marobe, manana fiara marobe, mandeha tsara ny biziny, fa be dia be ihany koa ary be dia be lavitra ireo malagasy mijaly, be dia be lavitra ireo malagasy mitrongy vahoamana, zarana mahita izany sakafo hohaniny izany androany, be dia be. Ka izany rehetrarehetra izany mila fanovana, izany rehetrarehetra izany no mila fahavononana avy amintsika vahoaka malagasy tsirairay avy. Ianao mijery ahy io, andao itsika hanova zavatra, andao itsika hijoro hatramin'ny farany mba ho an'ny tanindrazantsika ity. Ahoana ny fanontaniana? Mbola misy fanantenana ve ilay Madagasikara androso? Eny, mbola misy fa somary sarotra ary kely dia kely. Ireto ny condition mety hanatanteraka izany fampandrosoana a Madagasikara izany. Voalohany indrindra, mila olona tena tia tanindrazana hitarika antsika. Tsy anaiky baikoin'ireo firenena hafa, ataon'ireo firenena hafa, firenena vahiny saribakoly fotsiny mba ahafahan'izy ireo maka izay filàny ao amin'ny tanitsika. Zay condition anankiray voalohany satria mampalahelo ange fa ankehitriny dia mbola ny vahiny foana no mibaiko antsika. Efa tamin'ny 1960 no nambara tamin'ny fomba ofisialy fa mahaleo teny Madagasikara kinanjo, tsy mbola misy izany fahaleovantena izany. Ankehitriny fa mbola ny vahiny no mibaiko antsika hoe manaova telefirika ianareo dia tsy maintsy manao tokoa na dia tsy hita aza ny mety fiantraikany zany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Tsy hiteny zao hoe tsy ilaina io fa angamba mbola misy foto-drafitrasa tsara kokoa tena ilain'ny vahoaka malagasy. Ny lalana voalohany indrindra, eo ihany koa ny tontolon'ny ara-pahasalamana. Rehetrarehetra zany angamba anisany ataontsika hoe fahaindohan-draharaha tena ilain'ny vahoaka malagasy kanefa tsy natao dia tsy afaka mandamo satria vahiny no mibaiko. Ka zay voalohany indrindra hoe mila mpitondra tena tia tanindrazana, tsy anaiky ataon'ny vahiny saribakoly fotsiny. Zany hoe tsy tokony hiaro ny tombontsony ilay mpitondra satria manaiky atao saribakoly izy dia mahazo contrepartie ho azy. Raha ny fahazahoako azy ary raha ny fieritreretiko dia afaka mamaly ahy nareo hoe tsy marina izany. Zay voalohany indrindra zay. Dia eo ihany koa mila malagasy tia tanindrazana antsika vonona
hanao concurrence amin'ny Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga raha toka resy lanitra tsika fa tena Ravatomanga sy Rajoelina no blocage ho ny fampandrosoana. Fa raha tsy ireo ny blocage de mila mijery hafa zany tsika inona ny tena olana. Fa ny ankamaroan'izay dia milaza fa Ravatomanga sy Rajoelina ny blocage ho ny fampandrosoana. Ka noho izany mila olona afaka miconcourir an'ireo tsika. Iza ny olona afaka miconcourir an'ireo olona ireo? Iza? Zany hoe afaka hanao investissement vola amin'ny fividianana mba blokena ny zavatra ataon'zareo. Satria fantatsika fa anisany mampandresy an'izy ireo rehefa mitambatra, tsy hitatsika hoe tena mitambatra imasy moa zareo fa any ambadika any hoy izy nareo. Ka mba blokena an'zareo dia tokony misy olona ihany koa mpanam-bola vonona hanao ny volany sorona mazava ho azy hoe hamoy an'izany volan'izany ho an'ny tanindrazana nefa somary sarosarotra mety olona ohatran'izany. Zany hoe raha ohatra ka Rajoelina amin'ny propagande, raha ohatra ka nohan'olona hafa izy amin'ny 2028 ka ny volany foana no ataony fitaovana, de misy olona afaka manao fitaovana ny volany ihany koa ary be dia be par rapport amin'ny Andry Rajoelina. De am'izay fotoana izay mety tsy ahombontsony Rajoelina. Zay voalohany indrindra zay. Dia ihany koa raha ohatra ka hoe Rajoelina hanome volany seny mba hampitombo ny vatony, de ilay olona hanome volany seny ihany koa nefa tsy mety anefa zany zavatra izany. Hoe hanome volany seny izy de ny seny mba hanao fitsarana tsy mitanila, tsy angala-bato ho an'ny Rajoelina. Mampalahelo zany zavatra, mampalahelo mieritreritra anazy. Fa zay aloha no solution voalohany hoe mila olona manam-bola afaka manao concurrence am'ireo olona anankiroa reo. Somary eritreritra adaladala izy fa zay anankiray voalohany zay. Satria raha mbola Rajoelina sy Ravatomanga no mitambatra eo, mandeha mandrosaka ny volany ho an'ny fividianana, de fa baibay nizaniza ifaninana am'zareo reo sy ny olona toanan'izy ireo reo, de tsy maintsy ireo no lany. Zay anankiray zay. Fa ny tena ngeza be de zao. Afaka handroso Madagasikara raha toka tena sahy mijoro mitafika malagasy sy ireo mpitandro filaminana rehetrarehetra hiaro ny firenena fa tsy hiaro mpitondra fotsiny. Raha toka vonona izy ireo hijoro hanala izay mpitondra mandetika ny Madagasikara ao anaty fantrano. Inona ny tiako hambara am'izay fotoana zay? Zany hoe rehefa hitany tafika zany fefa tsy rariny loatra ny ataon'ny mpitondra, efa mivarina any akady ny firenena, de mijoro izy ireo hanala ny mpitondra eo amin'ny fitondrana. Zay ny vahaolana anankiray zay. Za ty hiteny hoe esory teo amin'ny fitondrana io mpitondra io ry tafika malagasy, tsy miteny an'izany zaho fa hoy zao hoe raha toka hitanareo fa tena manao ny asany mpitondra ankehitriny dia aro foana izy ireo tafika malagasy. Zay ny zavatra tiako ampitaina. Fa zay ny condition anisany ahafahantsika hampandroso an'i Madagasikara. Zany hoe misy olona tena afaka mifaninana amin'ny Rajoelina sy Ravatomanga rehefa tonga ny fividianana. Faharoa, mila ny mpitandro filaminana rehetrarehetra, tafika zandary sy ny sisa, hijoro hiaro marina any Madagasikara. Hiaro any Madagasikara fa tsy hiaro mpitondra. Zany hoe mila tsy tia tena izy ireo, mila tsy baikony vola fotsiny izy ireo, fa tena hijoro ho an'ny fitiavan-tanindrazana tanteraka. Zany ny condition ahafahantsika manana izany
Madagasikara mandroso hanana zany malagasy sambatra araka ny hira firenentsika izany. Zay ngamba fa de miraha soantsika rehetra ho anao zay nijery ny video hatramin'ny farany. Manasa anao ny tenako raha toa ka mbola tsy abonné amin'ny RBC GTV anao, abonnez-vous, arao ny chaîne fa resadresaka mahakasika ny Madagasikara foana antsika. Be dia be ihany koa ireo olona tia tanindrazana izay resadresaka mahakasika ny Madagasikara sy ny toe-java-misy marina eto amin'ny firenena malalantsika ity. Miraha soa tompoko de mandra-piona.